Ici efatra ny vahintsika raha Me Hanitra Fanirisoa K25 maître Hanitra Fanirisoa anatin'ny K25 ihany koa ao hoe pasteur Roger André Misata izay mpandrindra ny Samartana na ny comité de vigilance ary misy ihany koa Andriamatoa Andry Alanarivo izy ihany koa dia anatin'ny K25 mazava ho azy fa tonga dia azontsika sary an-tsaina hoe inona ny zavatra horesantsika amin'ny ity takariva ity ny voka ny voka pifidianana vonjomaika na dia vonjomaika ihany ary na voka ny CENI raha tsy ahivina kely ny kandida laharana fahatelo ambin'ny folo dia nahazo 520 faingo 620 isan-jato ary ny laharana faha 520 dia nahazo 720 faingo 430 isan-jato tsy dia niova firy tamin'ilay lazaina fa tendance zany io voka pifidianana zay navoaka ny CENI io ny anareo anatin'ny K25 milaza fa hoe misy ny alabato bevata zay ngamba milazako anazy inona ny mety hoe proof azo hoentinareo anatin'ny K25 na K25 entina ho an'ny mpijery antsika amin'izao fotoana izao Maître Hanitra Fanirisoa natoko dia niky satria enao tany amin'ny CENI nandritry ny andro maromaro hatramin'ny krismasy niaraka tamin'ny Me Hanitra mihitsy moa inona ny zavatra nitranga teny amin'ny CENI voalohany indrindra aloha dia efa mirabany isika rehetra eto amin'ny plateau ny teknisianina indrindrandrindra fa mpijery amin'izao fandarana zao ny faharoa moa zany dia arabainy isika rehetra fa navita ny krismasy soa tsara dia ny manaraka an'izay zany dia hoe inona moa ny zavatra azo ambara mikasika zay alatra be vata zay ny zavatra tsotra tena tsotra indrindra dia hoe tsy miteniteny foana ny komity ny K25 zany sy ireo mpanona anazy indrindra fa izahay izay tany amin'ny CENI dia afaka milaza eto ary afaka mana-proof ary mitondra proof ihany koa any amin'ny HCC mikasika ny alatra natao hoe fraude massive zay misy era Madagasikara tsy ka isolé le izy fa toerana maro be era Madagasikara zay no hita ary eto moa zany dia ny CENI vavolombelona mpiasan'ny CENI dia vavolombelona zany satria misy PV zay natao mikasika an'ireo pli ina moa le atao hoe pli dia le sachet misy ny procès verbal dia misy ny liste électorale dia misy ireo bulletin unique nampiasaina sy tsy nampiasaina sy ny source ny bulletin unique nampiasaina ireo zany no hita ary efa maro be le izy tsy échantillon kely le izy fa eraky Madagasikara naka faritra maro izahay eran'ny Madagasikara zay nahitana an'izay ary hita ny CENI marina fa tianisy ny alatra bevava inona le alatra bevava atao anatin'izay fampiasana ny bulletin précoché ny fampiasana ny bulletin mitovy daholo ny fomba nanaovana le cocha le marque natao tao aminy na ny lavitondro mitovy zany na le fomba fanaovana le X dia eo koa ny fanaovana soni zay hita amin'ny baribaribe misy tamin'ireny liste électorale reny na lavitondro zany hoe olona vitsivitsy mety ray roa na telo izy no manao soni ny liste électorale manontolo na mametraka ny lavitondro manontolo ny liste électorale tsy amin'ny bureau de vote anankiray fotsiny nefa fa bureau de vote par masse zany hoe nisy olona tena nitetitety bureau de vote mihitsy nanao ny alatra bevava io ny fantanina mipetraka moa amin'izao fotoana izao hoe aiza le profonareo milaza fotsiny zany no anatin'ny K25 hoe misy ny alatra dia tenenina imparitaka eraky ny tamavita serasera reny zany hoe misy ny bulletin précoché misy ny liste anaran'olona maromaro olona anankiray manao sy ny maromaro anatina liste pifidianana misy ihany koa zany ny ataontsika hoe karazana tranga maro toy ny hoe ny hitako androany zao dia hoe PV anankiray dia mitovy daholo numéro de série dia nefa ny bureau de vote maromaro misy ve ny proof mivaingana hitanareo zay teny amin'ny CENI ary azonareo hoe ampisehoana amin'ny mpanaraka antsika amin'izao fandarana zao ve zay proof zay ny proof aloha zany dia zavatra voalohany indrindra ny proof zay hita aloha tao anatin'ny CENI tsy azonay atao no mitondra ny procès verbal ny CENI na ny liste électorale ny CENI entina mivoaka zany na natao photocopie fa kosa nisy huissier zay nanao procès verbal nanao constat an'ireny zavatra mitranga rehetrarehetra reny fa ny vavolombelona anankiray dia ny CENI mihitsy zay nanao PV manokana amin'ny anaran'ny CENI ary nanao soni an'ireny PV
procès verbal ny CENI ireny nanamarina fa niarana hita maso anay ireny fraude massive reny zany zavatra zany mbola misy ihany koa zany le profo akoatran'izay melohan'ny fifidianana sy nandritra ny fifidianana efa naseho anay ny ano manjery eto moa zany dia anisany tony le natao le bulletin précoché efa hita tamin'ny naseho-nay marobe ireo ohatr'izao zany tratra teny ampelantanany olona ary melohan'ny fifidianana sy ny andro fifidianana dia marobe ny tratra izay nentina tany mpitandro filaminana nangalana huissier ihany koa dia reny rehetrarehetra reny profo zany fa misy ny tsy ny bulletin unique fotsiny fa reny kara mpifidianana sy ny kara-mpanondro santoka reny zany rehetrarehetra zany izy daholo. Raha matoa Fanirisoa erinao vo isany hoe nitana andraikitra lehibe ianao teny amin'ny niveau CENI tamin'ny fanarahana sy ny fanisana ny bulletin unique nanome antotanisa moa ianao hoe 5 hatramin'ny 10 eo ny bulletin izay tsy hita sa tsy miverina. Marina tokoa falmiraba ny mpanaraka ny fandaharana aloha sy ny eto amin'ny esikahoanina sy ny miara mampita izay mandefa izao fandaharana izao falmiraba ny retonamako reto ihany koa amin'izao takarivo izao. Marina tokoa averiko kely zany satria tsara azavaina ny sain'ny olona hoe ny nangatanay dia tsy hoe anao constat ny tsy hoe anao ny constat ny confrontation ana PV fotsiny ihany fa nangataka izahay ny comptage ny voix amina district izay nampiayay ary comptage ny bulletin unique non utilisé izay tsy nampiasaina tamin'ny toerana ihany koa inona ny antony dia misy manjavina reny ka tsy ao amin'ilay toerana tokony nandefasana anazy fa nampiasaina ny toerana hafa anaovana bourrage dia rehefa nanaiko moa ny HCC hoe non rehefa laza ny HCC hoe tsy anjara ny HCC no manome an'izay autorisation zay fa ao amin'ny CENI ny fitaovana dia ao ihany manome autorisation dia nakeny izay tiako manko ao amarina hoe maro ny laza fa tsy misy PV tena 5 ny PV ampelantanan'ny K25 izay no resaka voizina zany ary hoe PV 5 rao ary ny tovy daholo conforme amin'ny PVamisy PV roa carton nentinay tamin'io andro io dia misy lista marobe any amin'ny tsy fantatra amanjato an'ireo PV ireo dia misy chemise anankiray misy 55 PV rehefa namena CENI ireo anankiroa ireo dia le 55 no navoakany fa le tamin'ny carton mbola tsy navoaka dia rehefa natao dia nanao ny fampitahana zay dia nahita hoe hatreo misy mitovy fa nieritreritra zany zay hoe tsy ato no ahitana an'ireo zavatra tadavitsika tsy ao anaty PV no ahitanao hoe misy bourrage na urne io tsy ao no ahitanao hoe mitovy ny signature n'le olona dia nalefanay moa le fangatana tany amin'ny HCC hoe mangataka izay no anisan'ny vato izay voalaza ao anaty PV mangataka izay ny hijeriny vato izay tsy nampiasana mangataka izay hijeriny lista misy amarchement dia ny rehefa nazo an'izay autorisation zay teny amin'ny CENI dia natao amin'izay ireo ary tsy PV tsony no nentinay satria araka ny teneko hoe c'est pas la peine nampitahany le PV fa eo amin'le contenu amin'izay no jerena mazava zany zareo ny contenu no jerena ao anatin'ireo pli ireo fa ny PV zay dia manana tompoko ary afaka aseho zany ao amin'ny K25 ao manana PV 24 852 izahay ary ny CENI manana mihoatra an'izay 26 500 et quelques izay mihoatra 793 ahoana hoe mihoatra ny pifidianana CENI satria manome donné anay amin'ny Excel ny CENI dia rehefa natao ny comptage eo amin'ny Excel dia mandeha 1 jusqu'à 26 000 25 600 et quelques ny ison'le bureau de vote misy bureau nampitomboana ve zany misy bureau de vote
parallèle ary mangataka an'zareo amin'ny technicienne amoaka ny sary fa nagaga tokoa mitombo nisan'ny olona ny fidy tamity raha ohatra ka hoe nieritreretina hoe niena ny tany fahavitrian'ny olona raha en général de magaga fa amin'ireo toerana izay miseho eo amin'ny écran reo de mivoaka mazava tsara ny amin'ny premier tour zay aseho an'zareo amintsika eo ny premier tour ny taux de participation de entre 46 no miakatra 46%. de miova 46% eo amin'io de rehefa nandeha ny deuxième tour de mahagaga fa de nifidy daholo sans exception ny olona tao amin'le bureau de vote isika nefa efa naheno tamin'ny premier tour fa misy olona maty ao misy olona doublant, triplant, quadriplant voasoratra intelo inefatra indimy misy aratra amin'ny mbalo mihitsiny misy olona efa nifindra toerana nifindra trano mbola voasoratra ihany misy olona tsy voasoratra intsony de nagaga fa amin'ireo liste izay navoakanareo taux de participation 100% ary misy mihoatra mihitsiny azy fa tinge mba zomena kely io menamena io misy matratratra any amin'ny 110%, 120%. Ils ont mis 102,94%. Taux de participation io zany hoe ny olona voasoratra anaty listra mifidy daholo ary mbola miampy ihany koa zany de angatana ihany koa ny amoahana an'ireo sary ny voka avy eo amin'ny CENI ireo PV tsy PV moa zany fa résultat par bureau de vote zay manamarina an'ireo zavatra lazainareo de hitatsika raha zomena kely izy de hita hoe io fa nifidy 100% ny inscrit 0 nul 0 votant de comme par hasard maximum de voix à numéro 13 reny toerana reny no anisany no verifienay tao amin'ny CENI Betioky Sud Amboasary Sud amin'iny sud iny Melaky Menabe etc de ny zavatra hitanay tao de bulletin coché en série vokatsika eo koa sary misy bulletin tonga de coché mitovy daholo ny tanan'le olona manao azy io aloha zao le avokatsika le hoe 100% asiseho angele izy mandendray sasany Amboasary io zao tany Betioky Atsimo io zao tsisy nul tsisy blanc tonga de 100% ajoel amin'ny toerana sasany indray de ohatran'izay hatrany misy maro be io de rehefa nanomboka nahita an'ireny zavatra reny zay tonga ny fiteny tsy mahazo maka sary tsony nareo tsy afaka nalaina sary tsony zany ny document teo heureusement koa zay mbola afaka nanao constat d'huissier akoatra ny PV arahana manao constatation amin'ny CENI de itony sary azonay taloha satria tamin'ny voalohany zay mahazo maka sary za de teteny tsisy secret de l'information eto fifidianana ny erahany malagasy folo tapitrisana anao io 5 tapitrisa ny malagasy eto oka hazava ny resaka oka hafantatra daholo ny malagasy rehetra izay nandeha nifidy hoe nandeha nakaiza ny vatony satria so disy laza indray mamoaka dossier na fa fitsarana tsy fitsarana ty fa fifidianana ka oka hazava ny resaka matony vote dia nandraisany malagasy rehetra anjara de tokony alala izy ahoana nefa raniny vatona rotsaniny ka tsy ekena raha misy manodiny zany zay mahatonga anay mampiseho an'izao proof zao ety ary tsara milaza koa fa tsy fitsarana ny ento fa ny any amin'ny fitsarana de any amin'ny HEC misy koa ny antota taratasy zay alefanay any amin'ny HEC zay tsy voatery no eto no alefany fa izay azo apotra eto no any de le PV confidentiel fa PV ataotsika hoe formalité administrative reny zany de makany amin'ny HEC de arak'le hita teo hoe
misy 100% mihoatra ny olona mifidy a dia eo zay manontany tena hoe zay ve zany natonga nyreto mpifidy voasoratra tamin'ny premier tour natratra 9 misy différence na 35 484 électeurs zany ao anatin'ny mpifidy amin'ity élection deuxième tour ty mbola hoe voakanay rapitsindray ny chiffre hoe firy ny électeur hitan'ny CENI tao ao anatiny le données zay nazahonay le PV 25 600 mahery io satria lasa mitombo koa zany isan'ny électeur io zany mahatonga ny mieritritra hoe misy PV fictif ao misy bureau fictif ao ary noho izany dia misy isa mitombo azy ao zay moa fa nanao remarque tamin'ny CENI hoe eo amin'ny page Facebook nareo lasa anaky fito ny province verina indroa ny Miara ary misy résultat anankiroa samihafa eo ka rehefa manao plus ny olona mety tsy mijery hoe iza daholo ty dia tonga dia manome pourcentage hafa ka zay zany dia miteny efa mandeha ndraiky ihany amin'ny HEC iconteste an'le résultat navoaka androany satria diso tanteraka ny données avoakan'ny CENI zao nefany tsy afaka manova izay données tonga eo amin'ny CENI fa raha ohatra ka PV 30 000 isany tonga eo aminy na 24 852 raha ny tokony tonga eo dia avoaka an'io raha ohatra ka hoe 250 ny olona inscrit kanefa 2000 no mandrotsaka vato dia tsy maintsy avoaka ny CENI io tsy CENI zany afaka anovan'le données fa ny anay nomba arangatanay dia hoe honnêteté intellectuelle anjaran'ny CENI mamoaka an'le izy fa tokony misy remarque sy observation ataony milaza an'ireny zavatra ireny isaorana ihany aloha izy quelque part niaraka taminay nanao an'ireo PV zay nahitanay an'ireo anomalie marobe dia entina any amin'ny HEC moa ireny fa ny tsekena kosa ny ilazana hoe logiciel impeccable ka tsy misy marge d'erreur mihitsy io fa tonga dia mikoince le logiciel raha vao mihoatra le vato hoe ny inscrit hihoatra ny votant na ny blanc et nul mihoatra ny votant satria toy zao dia nahitana zany mihoatra ny isan'ny mpifidy mihoatra ny votant ny suffrage exprimé niko tsy nitapahana mihitsy moa raha matoa Fanirisoa satria zava-dehibe loatra ny profo netiny teo zany ahitan'ny vahoaka rehetra zay manaraka izao fandarana izao hoe tahaka n'inona moa zany ny zavatra tsy fetezana ary rariny loatra raha ohatra ka mitabataba ny komity mpanoana ny candidat larana fadimy amin'ny roapolo amin'izao fotoana izao manoloana nireny halatra ireny resaka foantsika atao hoe nisy ny bourragena urne raha andre matoa iandry Ralainarivo ianao ve afaka manazava hoe mety ohatrana olona moa zany ny fomba nanatanterahana an'le vato manana fanazavana ve ianao eny toko dia faly miarabantsika mpijery rehetra amin'ny télé Sky One sy ny aina aman-jery rehetra izay miara-miasa amin'ny Sky One zany dia faly miarabanao koa zava-dehibe tokoa zany ny zavatra iainantsika eto Madagasikara amin'ity fifidianana ity satria no hitaitaina ny olona amin'izao miororo hoe inona ny zava-misy satria ny zavatra fantatra dia K25 zany natao ary ny tsisy fifidianana ny hita fotsiny ny resaka population moa dia hoe lany tsy fidiana le olona kanefa zany tao anatin'izay zavatra rehetra zay dia misy nyle are hoe tsy maintsy lany zay ao anatin'ny zava-misy ka zay natonga n'le hoe natonga n'le nanaovana n'le fitsiriana valim-pifidianana ny zavatra hita amin'ny zavatra rehetrarehetra dia azo lazaina malalaka be zany ny resaka le anaran'olona ny verimberina matetika amin'le lisy mpifidianana ohatra hoe vola, mbola, Joseline, Miray zavatra ohatr'izany zany tena miverina amina io tsy amina resaka bureau de vote ray ihany fa amina toerana maromaro any amin'ny faritra Mboasary Sud any misy an'izy io misy koa toerana hafa ohatra zany fa tsy ho tany saina eto moa zany fa
afaka zay fotsiny azo atao afaka voakanjareo ny signature de tena hoe olona ray misinehany io nambara hoe délégué de tena mahavarina atsika hoe am'izao toetrandro zao hoe tsika malagasy miditra am'izany zavatra vahoaka ve zany tsy manam-pahefana anony heviny fa resaka mbola forsena ny vahoaka ampitahorina ny vahoaka fa tsy maintsy tiany olany fa maninona raha le zay nitakinay ary zay nandehananay tao amin'ny CENI nahitana an'ireny zavatra rehetra reny tsy fetezana tamin'ny fifidianana alatra zay nilazana anazy natao amin'ny CENI io satria ny CENI ny tompona andraikitra voaloha amin'ny zavatra mitrango ohatr'izao ary zay mahita hoe zavatra fantatry ny CENI io fa tsisy tsy fantan'izany io ahoana moa informatika mandeha fa tsy hoe tanana anie samy informatika daholo ny malagasy rehetra fa angamba mba fantatra ihany hatraiza zany ny zavatra tokony natao fa izy moa zany forsena fotsiny le numéro 13 io lany de ho baboina le 25 tsy hanana fahefana le vahoaka mampalahelo fotoka tsy amin'ny pasteur Roger Andremisaty tsika amin'izao fotoana izao zay ao anatin'ny mpandrindrany Samartana na ny comité de vigilance fa inona no tena hoe misy lesika lehibe zany hitanareo tao anatin'ny comité de vigilance tamin'ity fifidianana ity indrindra zany tamin'ny fiodinana faharoa na afahan'ny numéro 13 nanao le osika sy le alabato misolonona midra vantania de miaraba ny mpijerytsika zao alina zao comité de vigilance ny tantaran'io ny fahitana toejavatra nitranga tamin'ny premier tour tamin'ny premier tour nge de fa nisy ny alabato fa nisy ny osika tamin'ny indriny zay fantantarain'ny namako to moa zany tsy verenana fa zareo no technicien tena hoe nahita n'ilay izy de ohatra fotsiny zao teto Antananarivo nge nisy an'izany teto navadika nitsilopolopo ny jiro tamin'ny fahasambato atany namelezana ny vato ny sasany de zay 25 rehetra de lazainy hoe maty ny vato de misy moa tamin'ny deuxième tour nisy an'le comité de vigilance de nieny zay toejavatra zay fa io na tonga atsika hoe nanangana ny comité de vigilance tao anatin'le fifidianana io comité de vigilance io nafinaritra taminy dia nahalalana zavatra betsaka ihany keo fa mino ihany moa zay am'izay lazainy namantsika teo fa ny anankiray zay efa nilazainy zareo moa zay fa ny anankiray zay tiako lazaina fotsiny de hoe any am'le hoe ohatra zao raha tsy resaka tsika hoe faritra iny menabe iny faritra menabe mahabo zany dia tamin'ny premier tour fantatsika fa ndresy président Ravalomana tao ny zavatra nampalahelo tao de misy ray aman-dreny tena hoe azo antoka olombe eo amin'ny tanàna tena mitantara ny zava-misy any ary mbola mitaraina mandraky teny androany zao sa hitoeto zao mbola mitaraina pasteur mbola zao mihitsy fa tena mijaly zay aty tena mijaly zareo any satria tamin'ny premier tour nanao fifidiana zany nge de fa erendriky ny alatra osiko zany nanao fifidianana tany nisy nanao propagande nandeha nanao propagande le olona ary ray aman-dreny le olona nitarika tsy teny hoe ray aman-dreny fa tena ray aman-dreny ilay nitarika le propagande fa dia tonga naniraka moa zany ny olona sasany zay lazany hoe olom-bofidy tany am'le toerana de nanaovana maloto pipizana ny sonoan'le olona de deuxième tour de lazaina hoe tapahanay amin'ny sabatra raha ohatra ka mbola mitapahanay amin'ny asa ny tenda raha ohatra ka manao propagande io dia tena tsy afaka anetsika ny tany amin'iny faritra iny tsy afaka anetsika ary raha ilaina dia de fasatsika huissier any manao ny makana ny témoignage le olona profo moa de fa lasa ihany kanefa tsy mandangy mihitsy any ny olona reny andego koa zao misy tak'izany fa ninjehina ny olona hoe mpomany marika Valmanana faritra sasasasany ao Zava sy ny rehetra reny ny pasteur na ny mpitondra fivavahana sasany anaovana zavatra tak'izany ny tao Morondava zany zao ny tany Mahabo zay ndresahako ohatra dia nisy olo-mpanjakana anankiray niantso anay mihitsy niantso ny mpitondra fivavahana mihitsy aveo de niantso anay hoe io olo-mpanjakana io ihany tsy nety tsy nanaiky ny baiko avy any ministre antitany aloha lazaina mihitsy zay dia izy ihany tsy nanaiky an'io baiko io ary dia nampitahorina moa le olona tsy fantatra moa zany fa mbola voaka ny vaovao ndray tsika hoe nanahoana zany ny faran'izay olona nampitahorina zay ny teto Antananarivo reny vohatra dia raha mahalala efa voamarina zao fa tena nisy tokoa ny président Bokota tena hoe nivarotra kara pifidianana
karaha-mpamondro sandroka natao tatsitaroa hitairahantsika nalala reny ary zay vao nanomboka ny fifidianana tamin'ny deuxième tour dia efa nisy olona tratra vitsivitsy nandeha tany amin'ny gendarme zany a entina tany amin'ny mpitandro filaminana zany ary niakatra any amin'ny parquet zany olona zany dia entina milaza zany hoe teto Antananarivo aza moa nisy an'izany rehetra zany aika moa tsy mahagaga era miresaky izy firida hoe tany Mosary Sud any Melaky tany ninona ny tany Ambato Finandrana zao fantatro dia nisy zarana nanahirana koa tany fa nalaka nitsanga le comité de vigilance tany fa mbola misy nilaza ary zareo mbola nisy navadika ny voka pifidianana ny moa zany karazana constat tahak'izay no tena iresako azy fa raha somary toizako kely amin'ny resaka tahaka zao izy hoe ny fijeriko azy a tsy le hoe izy any mandresina hoe resy izy tsy zay zany tena ngeda be amin'ity tantara ty hoe nividy marina fa hoe nivatonao a sarobidy a satria ny aty amin'ny tany démocratique takatsika moa dia hoe ny vahoaka ny manome ny fahefana ngeda be zay fa ny tena olana ary ngeda be no firenena dia ny hoe hipetraka foana eo amboniny tsy fahamarinana tak'izany hoe firenena zay zany le tena olana zao tena olana goavana io a ary miala tsisy fona amin'ny zanako atao kaikikato fa zany dia ny olantsika zao tamin'ny fitsarana e amin'ny mpitsara e voalaza hitatsika farany teo ny fanadinan'ny mpitsara hoe tena feno osoka ary zaroa anisan'ny dénoncé an'izany a dénoncé an'izany nareo dia mifoanana mihitsy ilay fanadinana so moa zany foanana mihitsy de fanadinana tsy fantatra moana mbola isy ao manaraka eo fa mifoanana le fanadinana satria fantatra fa feno osoka le izy ahoana moa ny eritreretanao hoe raha misy mpitsara tafiditra tamin'ny osoka dia anao zavatra marina ve le mpitsara ho fitsarana za zany mampanontany tena de tahaka zany ko zany tena olana am'ty fifidianana ty a ary mahatonga anay mandray anjara mavitrika tahaka zao ny hoe raha misy mpitondra tafapetraka amin'ny tsy fahamarinana eo ambony osoka halatra be vata tahaka zany de mieritreritra ve anao fa andeha ny firenena rapitso mieritreritra ve anao fa andao anao ny marina tsika mieritreritra ve anao na misy fitsarano na misy bianco na misy amfinina sandretra zay mahagaga mo za de manao interpellation zareo mihitsy aloha amin'ny mampitondra fivavahana ndray tena miteny an'izay mampitondra fivavahana gaga mihitsy any tsy fihetsehny samy finina tamin'ireny fampiasana vola be ireny zareo hoe miala fotsiny defa mahagaga ianao za zao na ny aina zany vola 13 millions ary alainao any amin'ny banky miandro eo no adiny ray efa maninona mbola miandro sy ny avariva mbola tso ny ranona sy ranona fa ngeda be ty voly ty ataoinao ty etseretsera 13 millions zay vola tsy hoe ngeda be ahoany zany raha miohatra ny sasany a de zany zany mampanontany tena ka zany za zany de mitodika amin'ny vahoaka za de tena tia mitodika amin'ny vahoaka hoe ty teny fotsiny hoe aza manaiky ny tsy fahamarinana fa mila mijoro amin'ny fahamarinana tsika fa raha votsitra am'izao Madagasikara ny firenetsika fa mbola hoe hotoizany zao zava-rehetrrehetra zao tatsika ketao fa nisy e misy mpitondra teo atao anatin'ny tetezamita 5 taona tao anaty tetezamita fotsiny de nanan-karena faratampony zay mampanontany teny zany ary mahagaga mihitsy io de raha izao zany hotoizany zany tantara zany tsy le hoe mpitondra no manahira atsika fa le hoe nanaovana osoka ny fifidianana ahoana ny ifaran'ny firenena ary zany ny any no hitenenako amin'olona hoe mijoroa amin'ny fahamarinana ary indrindrandrindra raha kristianina ianao na olona mahalala n'Andriamanitra ianao a aza hoentina amin'ny raharaha politika le izy hoe za pomba ny 13 na 25 fa hoeto amin'ny maso mahitsy hoe tia kosa misy zavatra tsy marina rehefa nangalatra de nangalatra ary rehefa misy olona mangalatra de tenenina anarina ary arenina zany fangalarana zany a de za aloha miteny amin'ny olona foana ry ny olona am'resaka ahoana le résultat tsy résultat keny navoakan'ny CENI e tsy résultat io anankiray a ny mpitatitra ny mpitondra teny CENI moa alina mbola nyteny fa malalina atao amin'ny RNM hoe scanne ny akamaroany scanne io zavatra navoaka io zany hoe scanne sary zany a no navoaka de tendance le izy a de résultat provisoire moa ndresahany io a izany hoe tsy olona misy afaka miaraba tena zany na miaraba olona hoe izy alilany ao anatiny io a ary tsy tokony hieritreritra zany mihitsy vahoaka avy mitodika ato amin'ny Me Hanitra Fanirisoa olo a izao alatra totsika hoe dénoncénareo zao ve sy osika tsy nisy ve zao tamin'ny premier tour ty Nadia ty zavatra ty a de efa nisy tany amin'ny premier tour ary victime tamin'io moa zany de candidat numéro 12 fa satria tsy nanao ohatrany nataontsika zao a de nangena fotsiny de mijanona tamin'ny teo le izy ary ny raha ny gravité zany a azo taontsika hoe
kelikely kokoa izy mihoatra ny tamin'ity deuxième tour ty fa le pratika mitovy mihitsy ary rehefa hitan'ny candidat mpanandra amin'ny K25 fa be dia be efficace le zavatra natao le fraude natao tamin'ny premier tour dia naveriny à l'échelle nationale zany hoe raha Madagasikara le zavatra nataony zavatra tiako marina ao anatin'izay dia fraude organisée et autorisée par le gouvernement. Tena eto zany dia tena mitsotra tena mahitsy tsara mihitsy fiteniko hoe io dia halatra navela ny tena hoe nazo alalana tamin'ny gouvernement izay gouvernement izay napetraka dia hoe anao fifidianana madio mangarahara ary ekeny rehetra zao tsika tonga amin'ny hoe fifidianana maloto tsy mangarahara ary tsy ho ekeny rehetra zay zany zavatra mihitsy amin'izao fotoana navita l'émission ve le gouvernement sa tsy navita dia atsika rehetrarehetra mamaly an'izay ahoana no mahatonga no miteny hoe navela nangalatra ary tena nitohanana mihitsy ary tena natosika mihitsy anao an'le halatra satria ny prime ministre namebaiko ny ministre ny intérieur namebaiko ny chef district sy ny délégué d'arrondissement renireny mbola nibaiko ny chef pokotany fa tsy vita nibaiko fotsiny alefa mbola nimena vola ary rehefa ny chef district nitsangana ao vavolombelona makasika an'ireny hoe mena 25 millions izahay nentina tany amin'ny QG ny candidat anankiray izahay dia ny chef pokotany maro no manao témoignage miteny hoe izahay dia nomena vola 400 000 ariary 500 000 ariary 200 000 ariary fa le ole varotana indray namidy ndraiky io le kara-pifidianana rehetrarehetra koa namidy tamin'le candidat anankiray ho ampiasaina zay ahafahana mampitombo ny vato eto moa zany dia comme manamafy ny voalaza namana rehetrarehetra hoe ny proof ahitantsika an'izay zavatra tenena rehetrarehetra zay dia mazava be hoe ny chef district namebaiko ny chef pokotany hoe tsy maintsy mampandany ny candidat anankiray izy ianareo hita taratra tsara zany ao amin'isan'ny mpifidy marobe ny PV zay hitanay marobe ny pli zay hitanay tao anatin'ny fotoanandro nafahanay nanao an'izay vérification ny pli électoraux zay dia nahitana hoe marobe ny isan'ny mpifidy betsaka lavitra noho ny isan'ny inscrit zany kely noho ny isan'ny mpifidy zany hoe ny isan'ny mpifidy betsaka noho ny isan'ny voasoratra anarana zay zany ny faharoa dia be dia be mihitsy zany hoe ny taux de participation ny fiakarany niakatra 100 isanjato misy farafakeliny hoe niakatra 10 isanjato ny salanisa ny tapandraisana anjara tapifidianana nataony ny olona zany zay tsy azo heverina tsy azo eritreretina mihitsy hoe amin'ny hatramin'izay rehefa mandeha ny deuxième tour ny fifidianana inona zany dia milatsaka foana ny taux de participation amin'ity ndray mitoraka ty any amin'ny toerana tena hoe concentrena zany hoe natokana mihitsy hoe any amin'ny faritra atsimo rehetra iny dia niakatra be ny isan'ny mpifidy ary niakatra be koa ny salanisa ny olona mifidy dia eo moa zany dia hoe ho an'iza le izy avy eo dia ho an'le candidat mifanandrana zany zany hoe tena natosika be mihitsiny ho lan'le candidat anankiray fa le halatra moa zany dia tratra foana satria tsy napozon'ireo kosa aloha tamin'ity ndray mitoraka ty ny hoe fahafahana mijery ny pli électoraux ao anatin'ny pli io ntaony tena trésor ao anatin'le pli électoral iny zany misy sachet efa voatokana ame CENI ao anatin'iny pli iny ny PV ao anatin'iny liste électorale ao anatin'iny bulletin unique nampiasaina sy tsy nampiasaina indrindra fa ny source ny bulletin unique eto mbola resahana mikasika ny bulletin unique rehefa avy eo fa rehefa jereny ireo dia ampitahanao mijery izahay firy ny olona ny fity tamin'ny premier tour dia jerena ny deuxième tour niakatra be ny deuxième tour zany hoe latsaka vaisa zany ireo olona reo iny le manipulation ny mpifidy iny dia rehefa atao daholo ny salanisa ny mpifidy rehetra eramikiny bureau de vote rehetra dia ahita isa mihoatra ny olona voasoratra anarana tao anatin'ny liste électorale et liste arrêté tamin'ny 15 mai 2018 tsika mitombo be zany ary io zao misy salanisa anankiray tamin'ny premier tour be dia be loatra ny olona mifidy dia ny HCC tsy nanam-potoana intsony nanisana hoe micoïncide ve mifanaraka amin'le isa tamin'ny liste électorale mivoaka tamin'ny 15 mai 2018 ve nisa mifidy fa io profo mitohaka amin'ny tenda n'io dia io asehontsika io hoe tamin'ny premier tour mihoatra 35 484 ny isa mifidy tany amin'ny HCC
ny CENI tokony tsy mihoatra n'io 9913 io a 599 io zany nisy ampifidy ohatra zay ny amin'ny isaky ny PV hoe mihoatra foana zany nisy ampifidy fa eo ihany koa le fanaovana le vato hoe zato isan-jato rehefa mangalatra moa zany de zay miteny foana rehefa mba mangalatra ihany nareo de mba ataovy intelligemment fa tena mitovy mba tsara mba misy afetsena tsara zavatra atao ao fa tena mamenatr'olona zany hoe mangalatra de ohatra zany zavatra atao a tonga de hita be voalohany indrindra de atao 100% ny olona mifidy araka ny tenena atao de tsisy olona sanatry vava tsisy olona narary mihitsy ve tsisy olona tsy afaka mifidy mihitsy ve tao de tsisy olona maty nefa ny lista ao anaty lista maty ara natsangana tamin'ny maty tamin'ity menakara pifidianana zany rehetrarehetra zany de hoe 100% zany hoe trany ny olona maty ny olona marary ny am'izay indrindrandrindra fa ny ambanivohitra any a tsy toerana akaiky kely le fidiana fa lavitra be de ny olona rehetra ve de inoana hoe misy 500 votants de hoe 500 votants ny inscrit ataontsika hoe misy hoe latsaka ny mpifidy zany ny 480 ny mpifidy fa ny votant lasa misy 500 de ireo 500 reo tonga de ho an'le candidat anankiray na zay fotsiny ara de efa mampieritreritra anao a ary zay no natonga anay nanao an'le statistique hoe niraisinay isaky ny bureau de vote izy raisinay isaky ny taux de participation misy teny hoe 100% misy 110% taux de participation misy ko ndraisinay isaky ny voix vato azony candidat 13 hitanay hoe 110% vato azony amin'ny bureau de vote anankiray zay tsy mitombona mihitsy ary misy koa nataonay hoe ny araka ny isan'ny olona mpisoratra anarana hitanay hoe nombre par ny isaky ny inscrit zany tao ny inscrit de hita hoe ny olona mifidy a betsaka lavitra noho ny mivote ao anatin'izay a mbola ararotika an'le fitenenana mikasika an'le bulletin unique hitanay tao daholo ny tabatabainay nanomboka ny premier tour nelanela ny premier tour sy ny deuxième tour mikasika ny fampiasana ny bulletin unique mandendehany eto moa zany de hoe mazava tsara ny lalàna amin'ny mikasika ny CENI hoe article 120 et 121 no milaza hoe ny liste ny bulletin unique dia tokony misy numéro de série ino moa zany de efa nieritreretana zany hoe ho ampiasaina amin'ny osika zany ny bulletin unique le souche any no misy numéro ny souche any ny souche any no azo no misy ny eto ambony eto moa zany le souche eo ihany misy numéro de série fa ity bulletin ty tsy ahitanao numéro de série zany hoe tsy nanara-dalàna koa tsika zany tamin'ny fampiasana ty bulletin unique ty CENI koa zany tsy nanara-dalàna loi organique mikasika an'iny a iny lalàna iny a de tokony tanterahana arak'izay fa mamitaka ny vahoaka isika mamita ny karitsika rehetrarehetra satria mitenena misy numéro de série tokony misy numéro de série ohatrandre chèque reny chèque ny taratasym-bola misy ny souche de misy ny numéro ny fa ity tsy misy an'izany satria rehefa rovitany ty de azona ampiasaina tany bureau de vote hafa ary zay no manamarina le tenena eo misy alatra bevata marobe ny bureau de vote a ny pli zay nisokafanay tsy miverina aloha souche voasary voasoratra tsara ao anatin'le PV le any inventaire taratasy manamarina hoe zao ny fitaovana raisina atao bureau de vote ohatra hoe anakefatra ny isan'ny carnet an'ity bulletin unique ty de anankiroa fotsiny no hita eo le souche fa ny anankiroa lasa mandendeha any na le ambony tsy nampiasaina tsy miverinao fa nampiasaina tany amin'ny toerakafa zany rehetrarehetra zany mbola anaporofona ihany hoe tena matsiravina ny alatra era Madagasikara ary alatra no andresena amin'izao fotoana zao sy ampandresena zany zay tsy azo eritreretina mihitsy hoe azo ekena satria fifidianana ekeny rehetra ny tadiavina sarotra manakeny zany hoe alatra tsy fahamarinana no terena tenena ny vahoaka terena izy manaiky fifidianana zay tsy safidiny fa safidin'olo-kafa izay ve zany ny antony Ramatoa Fanirisoa na tonga ny CENI nareo tany atoerana miazakazaka be hoe tsy maintsy avoaka ity valim-pifidianana vonjinaika ity androany zay ve ny antony hita daholo ary azo azaina ve hoe ny CENI ve zany azaina hoe isan'ny complice ihany koa anatin'izao resaka alatra zao ny lalàna manome an'ny CENI 7 andro ao aorianany 24 décembre zany hoe ao aorianany atongavany dernier pli avy any amin'ny CRMV de nahagaga fa 2 andro après de tonga ny tena moka hoe amin'ny 27 zay de efa moka
dia hozy izay fa ina mamaika satria na zahay raha dia nangataka izay mieritreritra hoe mbola misy 7 andro na zahay raha nangataka ary zareo mahita miara mahita miaraka aminay eo ireo anomalie marobe na dia efa nataonay échantillonnage par région par district ihany le izy dia tsy vita tanatin'ny 3 andro io dia nangataka izay mba ataovy respectena le 7 jours fa tsy nanaiky ny CENI ka mampiay azy zavatra izay hoy izy moa hoe efa vita ny asanay ka manjary menimena ny 13 dia gaga izay hoe ny 13 ihany zany mandeha tsy manapaka eto sahady mitondra ny tena ny ohatrin'ireny efa lany ireny manao ny didijadony eto nefa ny azy izay dia miteny hoe raha ohatra ka tsy complice amin'iny CENI dia tokony mamela ihany koa izy hamoaka an'le marina araka ny teny hoe tsisy eny na afaka hanovana na amerina ny tokony ho izy amin'le isam-bato na nala izay vato azo tamin'ny tsirariny fa tokony izy manaja amin'le 7 andro ary koa mamela izay fitadiavana ny marina ao amin'izay osoka izay araka ny teneniko teo hoe raha 25 bulletin unique à 50 io tsy misy hoe 26 na hoe 24 fa na 25 na 50 ny bulletin tsy ampy ao anatin'ireo paquet de 50 le izy paquet de 50 le bulletin unique iny dia na 50 ny tsy ampy eo tonga dia paquet zany paquet iray na atsasaka paquet dia raha ohatra tsika manao calcul kely 25 na 50 zany sur le bureau de vote dia mahatratra 600 000 voix de différence mora be mahazon'izay zany hoe anenjehana ve satria tadinareo nga mazary le faly be natratra 400 000 dia zay zany nantena pourquoi 400 000 pourquoi pas 600 na 500 000 différence satria tsika koa efa naheno hoe mividy kara-pifidianana 400 000 isa ry zareo le kara-pifidianana zany nampiarahana tamin'ny bureau de vote ve bulletin de vote ve miaraka amin'ny kara-panondro izahay io androany mbola misy témoin marobe miantso anay tonga tao amin'ny QG milaza hoe izahay tonga spécialement avy any amin'ny faritany hanao témoignage dia ao misy ao consigné ny témoignage ny zareo par acte de vice ao mitondra kara-panondro mitondra kara-pifidianana mitondra bulletin unique zay nanakaramana zareo fa ny tiana tenenina dia zao verenako kely le hoe maninona ny tsisy numéro de série le bulletin raha avoakantsika eo mangataka kely ny zareo amin'ny technicien moka an'le sary voalaza ny lalàna fa mila misy numéro afantarana anazy ireny bulletin ireny ary rattaché amin'ny bureau de vote zay andehanana ary misoratra eo amin'le foniny hoe bureau de vote temps numéro bulletin numéro zao azao dia magaka nefa fa nisosy fotsiny misy an'izay ary ny teny CENI nefa namerimberina anaty vidéo any hoe bulletin misy numéro io fa tsy haiko moa izy anaina zay hoe respectena an'le tsisy ny tena zay misy ny tena zay fa mety tsisy anao sisa lamreny kiky carte de crédit reny rehefa rehefa mikiky eo anao dia soit zany reto vato reto fo soit zany le ao amin'ny CENI ao fo dia anisan'izay requête nangatanay ny anisana ireo vato rehetra any 13 sy any 25 miaraka amin'ny vérification de signature ao ambadika par bureau de vote tsy marobe koa azavaiko zay signature zay rehefa avy eo ijerena an'izay hoe mety misy ve azay kikisana dia mety miala dia misy numéro sa hoe tsisy numéro daholo le izy ary anisana ihany koa ny ambina bulletin unique tsy nampiasaina ka ilaina firy ny commandiny CENI tena 10 300 000 ve fa sosanatry mihoatra ary afaka verifiena ny potony io dia raha latsaka
raha ohatra ka hoe taux de participation 50% araky ny tenen'androany ina dia tokony mbola hisy ambiny exactement amin'ny 50% plus 300 8,09% zany taux de participation raha nifilazan'ny CENI tamin'ny izy nanao ny fanambarana androany iny fa tonga dia andehanako raha le hoe inona zany nataontsika hoe dingana manaraka ataon'ny K25 efa iny zany efa navoaka ny CENI ny voka pifidianana inona ny dinga manaraka ataon'ny K25 ary zao ataontsika hoe voka pifidianana vonjomaika satria araky ny tenen'ny CENI hoe izy mamoaka izay tonga eo aminy fa tsy afaka manala tsy afaka mapitra tsy afaka hitsara hoe ty ve vatomaty satria tao amin'ny zavatra hitanao tao marobe ny vatomaty izay mbola considéré hoe 100% ihany ho an'ny candidat mpifanandrina dia tao amin'ny faritra Betiok Sud izay na Ambosary Sud misy caché any district eo amin'le cochage iny misy caché eo tsy haiko ina mahatonga an'izany dia izany koa anisan'ny angatanay ny expertise n'ireo empreinte rehetra any anatin'ireny liste émargé reny hoe ahoana ty mangataka kely an'le empreinte lava reny manomboka hatrany voalohany ka hatrany farany misy an'izay sary zay ao dia ahoana ny fandehandreny mitovy daholo le izy ary misy anankiray tena hatrany voalohany ka hatrany farany amin'ireo empreinte reo zao zao jereo bulletin to de série anankifolo eo mitovy ohatrany croix to dia ohatrany croix anaovany zareo anazy ohatra plus fa croix dia zao io zao kary ohatr'izao zao izao iray manao siny misy miteny mety famadika le izy fa na dia famadika izy dia le empreinte indray jereo mitovy dia indraindray miray manao siniata indraindray manao siniata dia tsy hay hoe inona zany tena marina dia zao mitovy daholo le dingana manaraka zany hoe efa natao ihany satria efa nanomboka hatramin'maly izahay ka hatramin'ny androany ny équipe satria misy ny cellule de crise natsangana misy ny commission requête misy ny commission communication misy ny commission manino moa tsy mpanangona proof sy mpanao confrontation dia zahay ireo moa zany le ao anatin'le mpanangona proof sy confrontation misy ny comité de vigilance zay zareo ao dia efa misy ny requête napetraka eny amin'ny HEC ary tsy sala amin'le taloha hoe 208 requête dia tsoahana fa amity dia tena maximum mety fireo eo zao nisan'le requête des milliers de requêtes arakaraky ny anomalie zay hita fa izay zany mangataka amin'ny HEC hoe okare nareo tsy sanatria anao ohatrany CENI ka ilaza indray hoe afaka 2 andro dia amoaka ny valin'ny pifidianana definitiva ka dia holazaina fa azo raisina fa tsy mitombona ny fitoriana rehetra izay napetraka eny fa raha sanatria izany nataonareo dia tsy voatazona intsony ireo malagasy ireo fa dia samy anao fitsarana fifidianana eto tsika rehetrarehetra ary aleo ny vahoaka ny tsara ny fifidianana izay misy iza no andehanana satria tsisy recours zany tsika miezaka manaja ny lalàna sy manao ny recours rehetra possible izahay io ny amin'ny sabotsy dia oka zava tsara ny vahoaka no mangataka andeha ho eny amin'ny 13 mai satria hitan'zareo hoe ahoana kosa zao proof zao dia mbola maminsiste ny CENI amoaka an'le valim-pifidianana provisoire alohan'ny fotoana nomeny ny lalàna kanefa tsisy zavatra azy raisy ny vahoaka tsy malala dia izay mahatonga anay manazava fa izay koa tsy mahasakana an'ireo olona izay nifidy affaire nationale ty tsy affaire ny candidat rery tsy affaire ny mpanona candidat fa affaire nationale any mpifidy rehetra ka dia tsy nanaiky zareo raha tsy andeha eny amin'ny 13 mai dia izay moa zany dia eny ary fa tonga izay anazava aminareo ny zavatra hitanay betsaka ny olona mirorosaina ny am'le amin'ny sabotsy io matahotra azoko hoe afaka hoe azo ihany zany ny firorotsaina ny vahoaka satria nisy ny zavatra nitranga tamin'ny taona 2024
ina mety hoe efa nazavana sy ataontsika hoe assurance omenareo amin'ny K25 ho an'ireo olona rehetra izay tena mangetaeta hoe safidinay no nahodina nefa misy ihany koa ny fampiororona anatin'ny CENI ihany hoe sy ny fiororona kely zany hoe sao dia hivadika zavatra hafa ty amin'izay posity. Zao aloha zavatra amafisiko tsara misy hetsika spontané nivoaka tamin'ny fakonomboka fakomaly vona eniny hoe nisy ny tendance ary hitatsika hoe fa nisy le manipulation résultat moa zay daholo ny tenen'ny olona rehetrarehetra zany ny zavatra tranga tao anatin'ny herinandro farany tao anatin'izay 5 andro faran'izay nisy résultat zay navoaka ny CENI nisy tendance régionale ny 22 régions nisy résultat navoaka ny ino moa valy pifidianana isaky ny région rehefa natao ny fitambaran'ireo rehetra reo le valy pifidianana isaky ny région 2 dia mifanakaiky nisan'ny candidat anankiroa tena kely de kely zara raha misy tena kely de kely ny elanelam-batony izahay tonga tany amin'ny CENI no niteny tamin'ny tao amin'ny CENI hoe fa ahoana no tendance régionale no tsy mitovy amin'ny tendance nationale ny tendance ny somme ny fitambarany ny vato azo ny isaky ny région no mame ny tendance nationale gaga be ny tao amin'ny CENI vice-président moa tena bedy sy natsona daholo ny olona tompony andraikitra rehetrarehetra mikasika le compte Facebook ny CENI hoe fa inona zavatra nataonareo zany taony nahitanay hoe ny tendance provinciale aloha dia nataony faritany 7 ary ny Miara naveriny indroa ary manana valy pifidianana anankiroa samihafa dia ny tendance régionale indray rehefa natao ny fitambarany dia tsy mifanalavitra fa ny anankiray 51 et quelque 50 virgule et quelque 49 izay ny anankiray 49 virgule tena kely de kely ny elanelany dia gaga izay hoe ny tendance nationale lasa misy 55 io tsy miova io hatramin'ny androany io zany dia gaga ry zareo zany hoe izay zany dia efa niteny hoe any dia efa le manipulation any le izy ary préparation psychologique an'le vahoaka le izy zay ny voalohany ny faharoa tsy tokony adinoana fa ny zavatra rehetrarehetra mipetraka amin'ny resaka teknôlôjia amin'izao fotoana zao dia mipetraka daholo mitoetra ary afaka sotomina farany aingana ao anatin'ny ordinateur io ary misy proof mipetraka foana nanana an'le proof izahay miaraka miala amin'ny données ny base de données men'ny CENI misy base en Excel le izy hitanay tony nahitana n'iny resaka bureau de vote niotra be 793 bureau de vote tony nahitanay hoe ny vato ny président ny K25 navadika lasa nomena ny K13 zany rehetrarehetra zany tsy ka anankiray fa ka marobe zany tena marobe ka eto zany no miteny hoe matoy ny olona mitrotra izahay zay tsy maraka legal team maraka ny voalaza teo ny legal team ny équipe de pool de juriste ny K25 marobe misy ny mpitady pro fotsiny misy ny mandray olona manao témoignage misy ny mpanao requête fa izay rehetrarehetra reo tsy hoe zay ny tena spécialiste be tena tapaizana fa misy olona marobe zay vahoaka mijery ordinateur mijery internet mijery valy pifidianana amin'ny CENI mijery ny vaovao rehetrarehetra mitondra miprofo koa makaty aminay ary zay tsy voatery hitanay fa ireny olona reny no manampy anay zay isoranay reny olona rehetrarehetra reny olona reny amin'izao fotoana zao no miantso hoe tsy manaiky izahay fa tsy maintsy miaro ny fahamarinana ary ijoan'ny fahamarinana io tsy voatery hoe mifidina tsy mifidiny K25 fa eto kosa tena resaka fahamarinana resaka raha-pireneny ty zavatra ty dia izahay no lasa iangaviana na terena mihitsy hoe tsy maintsy miaraka aminay ianareo fa ianareo no mahafantatra ny zavatra be mihoatra noho izay fa tsy maintsy famezan-tanany ty zay ny teny hoe izay vahoaka no misafidy dia izay miteny zany hoe rehefa zay zany no sitraponareo izahay no zavatra tadiavinareo dia ho taterahantsika le izy iarahantsika manao dia zay le zavatra mitranga hoe maly efa marobe ny tao Mahamasina niaraka tamin'ny comité de vigilance androany efa marobe ny olona tao Mahamasina zay tsy tana intsony ary ny eto moa zany K25 ny candidat numéro 25 eto dia izy moa zany dia tsy mahateny intsony hoe tsy tanako intsony reto olona reto satria marina loatra ny voalazany fa dia ireo zany ianareo zany miaraka amin'ireo olona reo mitondra miprofa indrindrandrindra tadiny fahamarinana mandamina zahay zany zao miaraka amin'ireo olona reo satria fandaminana rehetra ny olona rehetra zany zao no mandamina
dia raha amin'ny sabotsy no atao le izy fanampiana no ataonay raha misy zavatra tokony ho atao fa ny rehetra zay mitady ny famarinana ary tsy hijanona raha tsy mahita ny marina ina le marina tadavana nanomboka nitady ny famarinana zay tao amin'ny CENI vao ny 3 andro le izy a marina fa efa navita échantillonnage eraky Madagasikara izahay fa mbola tsy ampy reo raha mihoatra ny 24 000 bureau de vote eto misy zany dia 25 000 bureau de vote mahery le izy tsy ampy le fotoana nanaovana anazy ny omaly izahay nanampy liste be anankiray zay nahitana hoe 100% taux de participation 100% vato azo 100% ny isan'ny ny olona inscrit vao nahita n'iny ny CENI omaly satria zay maletoandro no tonga nitondra n'io a dia aiza repli reo dia efa nisy ny telefona sy ny sisa nisy ny ordre sy contre ordre eto moa zany dia mahitsy indray no miteny eto hoe mizavatra ny tranga maly tao amin'ny CENI dia misy vice-président monsieur Hervé ny teny taminay vaky maly hoe azonareo tohizana mandra-pivoaka ny valy pifidianana vonjomaika ny fitadavanareo an'ireo marina ireo ary voalaza tao anaty tamsy voalaza hoe fomba ofisialy zany zavatra zany dia tonga izahay nanampy ny bureau de vote zay ahitanay osika sy ahihinay rehetrarehetra dia gaga indray zay rehefa tonga ny amin'ny 9 dia tonga avany mitabataba ny tompony andraikitranakay hoe vao nahazo telefônina baiko avany amin'ny vice-président Thierry zay fa tsy maintsy ajanona amin'ny 12 ny zavatra asa ataonareo dia mangoronetana nareo ohatr'izany mihitsy le fomba fiteny miteraka famaliana be le izy tao anatin'izay satria zany natao hoe amin'ny teny français dia hoe manao obstruction manakana ny fitadiavana amin'ny fahamarinana manakana ny fitadiavana amin'ny fahamarinana maninona no sakanana izahay mitady fahamarinana tombontsoa-pirenena fa tsy tombontsoan-kavan-tsainky tombontsoa-pirenena le izy dia raisinay tompony andraikitra feno ny olona manao an'izany ary raisinay piray tsokombakomba raha tsy hoe auteur principal hoe tena tompony andraikitra amin'ny fraude massive satria tany amin'ny HCC zay nandeha nangataka ny ijerevana ny pli tsirairay ao amin'ny CENI dia ny teny tao hoe ny CENI ihany a ny CENI manapa-kevitra momba izany olo-dehibe ny fanaiky ary ny lalàna mametra an'izany afaka manao confrontation tsisy antony tokony hanohizana anazy satria PV scanné ve no hanaovanay confrontation PV réel PV physique tsetsatsiaritra ny teneniko eto hoe ny fotoana ny janonanay tao amin'ny CENI tsy mba nahita izahay hoe nanaovana an'izany confrontation PV réel zany na ny PV réel sy ny PV scanné zany fa nisy colis reny gongeza be reny napetraka dia natotona fotsiny natobo tamin'ny toerana ray tsy nikitehana dia izay ve no tenena aminay hoe anaovana confrontation izahay eto zany dia miteny hoe le fomba fiasa mihitsy ny fitenenana amin'ny olona hoe io ny tendance fa ny fandeha-mitsaina nataon'le olona hoe PV scanné no nanaovana ny tendance dia zay zany eto miantehitra tanteraka any amin'ny HCC satria fantatra ny HCC fa manana fahefana afaka manome baiko indray ijerevanay an'ireo pli zay tsy vitanay ireo indrindrandrindra reo pli nazahoana 100% tsisy faran'ireo na ny olona mifidy na ny olona na ny vato azo zany zany zavatra tadavinay ho angatahana any amin'ny HCC zay fa ity kosa dia miteny izay eto hoe manohana ny vahoaka malagasy rehetra mitady ny fahamarinana zay ary manao ny faraherinay na fony fety tamin'ity indray mitoraka ity fety tena farany sarobidy zany krismasy zany zany zavatra zany kanefa noho le fotoana tena tsy ampy dia natao azakazaka raha tosika dia zay ny zavatra ny tranga hoe mbola nisy na médecine hoe natakalonareo amin'ny fanompona ny ka 25 ny andro krismasy eto raha-pirenena fotoana fohy de fony na tonga ny namana rehetra na fohy fotoana sy aina indrindrandrindra satria alina manontolo mandra-parany andro tsy matory mijery n'izany zavatra zany dia maninona no tapahana sakanana tsy tady ny marina tsy ahitany marina izahay fa zay mino sy matoky fa reo rehetra vato rehetra reo ataony recomptage ataony zay tsy mangataka akory manao recomptage eto fa mijery mipli rehetra reo fotsiny no jerevana ifandrombonany rehetra dia ho hitatsika eo ny vato fa tsy io na voka io fa ivy tsy mibadika ambony ambany io somary manetra kely anao mantsy le nitenen'ny Ramatoa Fanirisoa Ernef teo hoe 50 mahery kely ny azon'ny candidat larana fa 3 dia 49 mahery kely ny azon'ny candidat larana fa 3 mbola atao anatin'izay ve le resaka halatra sy le osika zany hoe raha sika adika zany hoe raha miala zany ny osika sy ny alabato
be miakatra zany ny vatanay tsara izy ireo données izay mena ireo a dia mbola données avy amin'ny CENI zay zany amin'io zany a tena manaja an'le lalàna tsy miteny ny données anananay fa ny données anananay hafa be mihitsy fa aleo aloha iny tsy tenenina fa ny données any CENI ihany a no analizenay a efa miteny zay hoe mba mitandrema ihany nareo fa misy diso ny zavatra voakanareo a ary mandeha amin'ny Facebook sy amin'ny internet io a ka manamboatra zany hoe miformate an'le opinion publique dia aussi izy hoe normalement tsisy diso ny zavatra ataonay na voakanay ahoana province anenareo a tuiliara misy anankiroa izy amin'ireo zany no izy le anankiray sa le anankiray tsy hitan'izay ny tenenina hoe capture d'écran izy izay hoe mandeha par seconde io dia ahoana no misy anankiroa le izy dia rehefa akambana io dia manome pourcentage hafahafa maninona indray a rehefa akambana ny pourcentage national ny tendance nationale manome 55 a maninona rehefa ny pourcentage amin'ny régional natao a manome 50 virgule dia ozy izy hoe mety le capture angamba no manao an'io toy izay hoe na dia capture arany a no azahoana n'iny zavatra iny a tsy tokony hisy différence be entre 55 sy 51 latsaka dia zay moa mirelevé ny zavatra hitanay fotsiny a fa ozy izay hoe tena mérité mihitsy ny tena mila famerenana fanisana physique comptage physique io zavatra io ary rehefa isaina physiquement io dia iangaviana mihitsy ny HEC jerena tsirairay a le pli satria nahoana nahita zay tao a tamin'ny Amboasary Sud angamba ny izay sa Antala sa iza samy hafa Antala le izy misy bulletin maromaro a dia rehefa jerevana ny ambadika dia misy coché mitovy le coché en série a dia rehefa jerevana ny ambadika dia hafa ny soni tsy mitovy amin'ilay soni a ao anaty PV a zay nanaovana tirage au sort dia misy bulletin roa samy hafa zany karazan-tsoni eo a dia reny aminay rehefa tsy mitovy ao amin'le PV an'le hoe reto ny soni any tiré au sort dia maty reny vato reny dia ohatran'izay koa le hoe misy olona tsy mahay manoratra izy zany dia empreinte digitale nataony manomboka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ny mpifidy rehetra 100% eo amin'le tanàna zany tsisy mahay manoratra dia ny bulletin ao anatiny nefa coché malaky be le tena le mitovy daholo izahay mahafantatra fa any ambanivohitra ianao maître mahita an'izany fa tsy mahay manoratra le olona tsy mahay manao sinia mangovitra izy mandray ny stylo io dia hafahafa be mihitsy ny fanoratana an'iny rehefa tsy mahay mandray stylo izy na andray an'iny tsy vita na misy tampon dia tokony tampon zany mandeha fa tsy coché eo zany dia efa tsisy cohérence le izy aminay reny rehefa tsy cohérent le émargement sy ny bulletin maty donc akoatra n'le lazaiky hoe données tsy mikolle ao amin'ny voalohany ka hatrany farany empreinte daholo zany hoe tsisy mahay manoratra daholo ny olo anatin'io nefa mahay manao cochage tamin'ity Rafaniry tamin'ity katy ny hitatsika le empreinte daholo tsy ihany io tena io ohatra volokatra fara fa nahitanay bulletin unique tamin'io izy manao empreinte ohatrany ty fa ny atao bulletin unique tsy cochage fa sonono natao zany izy ka anankitelo angamba n'le izy zany hoe navita nanao sinisy taty amin'le bulletin fa taty amin'ity empreinte digitale nataony teto zany hoe be dia be zany tsy ka isolé zavatra azo tenenina fotsiny tsy ka isolé fa tena généralisé fraude généralisé autorisé eto averon'izany mamerimberina foana le andraikitry ny gouvernement tao anatin'io andraikitry ny ministry ny intérieur aty tany io zany zavatra anankiray tokony ampatsahivana angambany izy hoe ny bulletin unique ao anatin'ny lalàna article 120 sy 121 foana andresana tao
ny bulletin unique dia anjara andraikitry ny CENI manatitra anazy manomboka any amin'ny CENI ka hatrany amin'ny bureau de vote. Ny zavatra nitranga era Madagasikara dia nateriny CENI teo amin'ny chef district fotsiny ny bulletin de vote. Zany hoe fa nanitsakitsaka ny lalàna zany ny CENI, tsy tonga tany amin'ny bureau de vote io fa nijanona teo amin'ny district, dia télé chef district amin'izay no nomena baiko. Dia nanao ny baiko dia nanome ny chef pokotany marina fa misy andraikitry reny olona reny, fa le anjara andraikitry ny CENI tsy natonga tany amin'ny bureau de vote zany dia efa grave be. Satria le bulletin unique tonga teo amin'ny chef district dia nampiasainy tany amin'izay tiany baiko izay nanovana anazy. Ny bulletin unique tonga teo anatrehany fokotany dia nampiasainy ny olona izay tompony andraikitra tao amin'ny fokotany amin'izay nanovana anazy. Ary tany dia nahazo rôle, nahazo anjara andraikitra ngeza be, nomena anjara andraikitra be ny chef pokotany, satria na dia tsy membre amin'ny bureau de vote ary izy dia manelingelina mibaiko ao anatin'ny bureau de vote, mibaiko ny président bureau de vote, manome toromarika, manao izay fomba rehetra zany ampandanina le candidat anankiray. Andriamatoa Iandra Lainarivo, aminao mety efa mifanontaniako hoe mahinana izay zatra rehetrarehetra izay, azo everina ve zany hoe tena nandresy amin'ny isa mazava ny candidat lalana 520 raha fahitanao azy ianao nandinika ianao nanaisa manaraka ny fifidianana tamin'ny 9 Desambra lasa teo? Raha mifandiniko ny zavatra misy aloha, raha ny zavatra natao tao amin'ny CENI dia azo lazaina hoe raha ny tena marina zany rava tanteraka zany ny alatra nataon'ny CENI ngambany zany marimarina kokoa na ny 13 dia hita mazava be fampamandresy ara-dalàna ny numéro 25. Tsisy afaka ho tenenina mazava hoe ahoana na inona na iza ny tokony teny an'izay fa mazava mihitsy ny fandresen'ny K25 amin'izay. Ny zavatra misy ne aty amin'ny K25 koa nge mba manana mavita toy ny vitan'ny CENI hoe afaka mandray zay ny zao hélicoptère mandeha rehefa maka bulletin valim-pifidianana mba haingana an'le izy ho tonga aty amin'ny fikarakarana ny lisy-pifidianana. Zahay efa nanafaingana, tena nanafaingana hoa amin'ny alalan'ny hélicoptère, fa miteny anao fa mbola elaela ny zavatra nisy na variana ny CENI zany namoaka valim-pifidianana ny any amin'ny sarotra indray mitafa voaka aloha le valim-pifidianana fa ny eto Antananarivo renivohitra renivoham-paritany rehetra tsy namoahany an'le valim-pifidianana aloha anytany amin'le toerana sarotra. Zavatra fantatro ny vahoaka zany na tsy ho lazaina ary zay le mampitebiteby ny vahoaka, zay mahatonga na eto ny laza ny vahoaka fa tsika dia vonona ny ametraka ny araka io fangatahan'ny vahoaka moa io amin'ny sabotsy io izay namafisy ny namana rehetra teo fa ny vahoaka mangataka an'io satria marary fo le olona fa tangeny zavatra nataony mitaka ny safidiny izy ho an'ny K25 nefa zavatra hafa mivoaka tsy mety zany aminay dia mandresy ny K25 amin'ny fifidianana. Pasteur Roger Andremisata isan'ny comité de vigilance raha matin Saint-Martin ihany koa. Aminy tiako lazaina fotsiny dia hoe efa tantarany fifidianana tahaka izao foana no tranga teto firenentsika hatramin'izay. Ary mampalahelo miaratsy ny dre zavatra. Tsy ahaso ny firenena ny fisiana filoham-pirenena voafidy ao anatin'ny osoka na tsy fahamarinana. Io zany tsy fititehiteny hoe mandresy ranona na resy ranona fa iraha malala rehefa miaino zavatra lazain'ireo namana to isika dia tsy misy zavatra hoe foronina io akory fa zava-misy io ny ainana ary mino fa mbola mihoatra noho izany aza fa zay ananana pirofo moa tena resahana fa mbola mihoatra noho izany io rehefa tena hitarina zany zao le fakana pirofo dia hitantsika hoe tena hitatra be io zavatra io ka ny aza dia tsotra ny fanentanana no hoe zavatra mahafinaritra aloha manomboka mifoko ny olona mahatsiaro hoe tsy mety tsony ty ary za tsy am'teny hoe tsy ahasoa ny Andriamatoa Iandra Rajoelina ny hitondra ny firenena raha ohatra ka hitondra am'izao izy tsy ahasoa firenena zao zavatra hitrango zao satria
averiko indreny teniko hoe mipetraka eo ambony osika hoa tsy mety eo firenena tonga amin'ny fotoana andovana zany tantara zany hatramin'izay mantsy tamin'ny premier tour efa mivolazany mety raha ianitra zava-manatso teo moa hoe nisy de nisany tamin'ny premier tour ary ny candidat numéro 12 ny tena vomafy tamin'le izy tamin'le tantara izy moa tsy hoe tsy nefika akory fa tamin'ny tirany tour aty zany taty amin'ny 25 tsy nanaiky fa nahita n'le toejavatra dia manatsikafina an'le izy ary voatsikafina le raharaha de za teny tsotra hoe tsy aloha ve tediavina ny fahamarinana avoaka le fahamarinana manaiky isehony zany fahamarinana zany ary mahafinaritra de hoe ny olona mihitsy zay zao nandritra ny roa andro to tere ny olona mihitsy ahoana sendra makany amin'ny CENI mihitsy tsika isan'izay mihitsy ary tsy mamelatra malaza zany ndao any amin'ny CENI daholo olona manalina ny hoe eny amin'ny CENI nisy tonga teny mihitsy moa zany vady fa zay aloha tena oaka aloha fa mbola tsy anytsika zao satria ny olona mieritreritra hoe voaka eo résultat io de hoe lany am'izay raha anina narakotona rahabe de lazany hoe résultat provisoire io tsy mbola io kory misy fa mbola misy ny ACC ka raha mitodika amin'ny vahoaka zany de miteny hoe tsara ny mifo tahaka zao fa foazina inkomy matory foazina inkomy matory amin'ity resaka fahamarinana ity io tsy resaka pasteur eny ambony pilipitra ny hoe fahamarinana tsy resaka moral eny amin'ny sekoly salava zany fahamarinana fa ny fahamarinana zavatra azo raisina tanana iainana andavanandro rehefa voafety tamin'ny fahamarinana ny olona mitondra anao de azo antoka fa andeha amin'ny fahamarinana io ary hitady amin'ny fahamarinana ianao de ahita fa rehefa tsy voafety tamin'ny fahamarinana io de azo antoka fa itony kolikoly itoy foana ny kitrano an-trano ary fanenjika eo tsika menakavy farany io resako na dia de hoe mitodika amin'ny ACC zay mba nafinaritra moa zany ary nafinaritra za de manantena fa ao foana ny fahendrenireny olona zay andraindrainy atao fireneny reny satria lazainy ny filohan'ny ACC tamin'ny fanambarana ny voka-pifidianana voalohany fiodinana voalohany lazainy tsara hoe zao no occasion zao ny fotoana azahoana azahoany Madagasikara miala tanteraka amin'ny fanjanahana ary teniny zay fa tsy teniko miady amin'ny osika ary miady amin'ny osika aoka tsy amiditsika volany sapiditsika zay zany le resahana tao ka matoky sika za de matoky ary mampirisika za de mampirisika mampitondra fivavahana andeha tsy hiteny an'le hoe comité de vigilance fotsiny fa hiteny hoe mpitondra fivavahana amin'ny mampitondra fivavahana de tena mampirisika ny filohan'ny ACC sy ny membre amin'ny ACC tena anaja ny fahamarinana fa raha zay ny fahamarinana io hitanareo ny vokatra io ty nefa vokatra io zavatra io ary zany manetanana ny olona hoe efa nitaona anay nareo hoe ndao tsika hoeny amin'ny kianjany 13 mai mba andrenesanay hoe inona ny tena marina ao anatin'l'izy de zay koa manetanareo hoe ndao tsika fa eny fotoanatsika amin'ny asabotsy ho avy zao de ho lazaina ny marina fa tsisy ho afeniny io ary midika hoe misy miteny any hoe ampy zay korotana filazana ny marina ave moa milaza hoe manakorotana raha misy olona mangalatra ny akoho anao zany eo ambadika de mitsahana anao miteny hoe oka rangaha fa azangalarina ny akoho anay de milaza ve zay anakorotany teraka amin'ny lazy ty fa nangalarina ny akohany fa laza zany hoe tsy tia korotana voaka malagasy ary za de samy teny hoe ny zava-doza azy raha sanatsika mikiry biby andeha am'izao lalana zao tsika ka ho amarininy ACC fotsiny ray izao foka pifidianana efa fantatra fa tsy mety zao de zay vao tena hoe hokorotana tokoa izy ty ary tsy anaiky an'io tsony ny olona de tsy tompona andraiky tsika zay tsy miteny hoe manasa tanana fa miteny zay tsy tompona andraiky tam'zany fa tompona andraiky reo nanao azy ary sao de mba tsy mazaka resy koa raha ny pompany candidat larina fa 2020 alors est-ce que zay vetivety fotsiny za manokana aloha zany amin'ny olo-pirenena ary olona nampianarana sy hoe nianatra ny tena de nampianara zany natrany ampianarana aza hoe mba misy ko fotoana indray tsy voalohany foana ianao fa faharoa koa na amin'ny fotoana misy ko mba mety gisitra ary tsy tiako misy mampaninana mihitsy zany fa fitezana l'isy fa ity resahany ity tsy resaka hoe resy na mandresy fa fahamarinana fahamarinana izy tena hita maso tena azo tsapaitanana tena manerana ny Madagasikara io de fraude à grande échelle le misy amin'izao fotoana zao fraude à grande vitesse à grande échelle moa zany lazana azy ko dia hitanao eraka Madagasikara fa misy an'izany
ahoana moa ny apetraka nde aza lazainy zay hoe avocat mpitsara zao sy andao anderetina am'izao le raharaha fa andehatsika mba ho zatra ny fahamarinana iny ko manomboka zao ary zany nge nirairaindreo kandida rehetra hoe andeha amin'ny fahamarinana ka ho zatra ny fahamarinana tsika am'ty mba mitoraka ty ito iny tsy fahamarinana andeha hijoroana ny fahamarinana efa mitra iantra le hoe tsy mahazaka resy te maly zavatra te hiteny manamafy ahy zany hoe hatrampindohana anke ty fivianana ty efa fantatra fa tsy mandeha am'izay ozany fa noho ny fitadiavana an'izay hoe mila stabilité tsika mila olona alternance démocratique mila olona voafidy ara-dalàna tsika zay no mitadavina teto marina fa hatrany amin'ny voalohany de bebe io lisy mpifidianana de efa nikianina be mihitsiny efa nikianitsika foana io hatramin'ny voalohany efa talohany deuxième tour ty a nahitra ny tompony andraikitra izahay ny topady président de la république par intérim nentina tany amin'ny premier ministre nentina ihany koa tany amin'ny tany amin'ny tompony andraikitra zay tokony nale rehetrarehetra zany nanaovanay an'le hoe reto misy bulletin tsy bulletin fa kara-pifidianana sandoka ireto misy kara-panondro sandoka ireto misy bulletin be deabe mandeha miparitaka de mandraisinareo andraikitra resaka impartialité ny administration de hitatsika hoe tsy voahaja mihitsy zany tsy mijanona neutre mihitsy le membre ny gouvernement sasasasa indrindra fa ministre ny ato-tany na misy ary zany zavatra zany de hoe irosy ihany satria eo ny mpamatsy vola raitsam-pirenena hoe misy volana totony eo izy mila fifidianana mandeha fotsiny a de hoe milamina de misy olona lany eo kanefa mampamehitra fanontaniana le izy hoe olona amin'ny tsy ampahamarinana no zavatra ho apetraka hoe de hijanona fotsiny ohatr'izao zay na maliko an'le tsy mataty resy sa ve ny kavan-tsaika tsy resaka tsony hoe mandresy na tsy mandresy ny kavan-tsaika manana ny valim-pifidianana tena hoe amin'ny K25 izay eo amin'ny QG ao raha izany navoaka de lasa guerre de chiffre no entina eto fa mitindray mitoraka aty tena ady amin'ny tsy fahamarinana tena ady amin'ny tsy fahamarinana no atao amin'izao fotoana zao ka iantsona ny olona rehetra na mifidy K25 ianao na tsy mifidy K25 fa ianao kosa matsapa fa tena nisy alatra nisy fraude natao tsinitsinina ianao mpifidy nasorona tao anaty listra ianao fa nisoroana olona maty na olona mpangalatra hafa izay nangalatra ny toeranao ifidy tsy azonao ekena ve zany zany no etsona zany no ijoroana hoe fahamarinana no ijoroantsika amin'izao fotoana zao fa raha hiteny resy tsy mandresy kosa guerre de chiffre tsy izay intsony no tena zava-dehibe amin'izao tsika miteny zao io vato navoaka io salanisa navoaka androany io tendance nalefa ny CENI résultat provisoire valiny vonjimaika fotsiny ny farany dernier mot fa ny HCC no manana ny teny farany kanefa izay zany eto de miantso ny HCC ianareo fantatray fa mafantatra ny zavatra efa fantatray koa ary mety malala mihoatra noho izay koa ary fa ny tamin'ity fifidianana ity nanjaka be ny vola nanjaka be ny fifidianana olona nanjaka be ny fifidianana vato lalàna nefa mametra hoe zay mividy vato manao achat de voix dia tratry ny déchéance ny mandat afaka esorina amin'ny toerana misy anazy eo tsy miresaka disqualification satria manana ny fahefana koa nareo hiteny hoe azo disqualifiena ny olona manao zavatra tsy mety mifanohitra amin'ny lalàna voalaza fa androany izay de hoe tena takinay amin'ny HCC androany de nijoroany amin'ny fahamarinana satria fa enonay tany amin'ny CENI zay na eny foana tsy taona apetrahanay teo hoe vola be mandehandeha miodikodina ao hoe ianona nazo an'izao ianona androany amin'ny andro alina be mitondra tobila tsara tarehy be tampotampoka hoe fantatra hoe zao ny karaman'ny membre ny CENI zao ny miasan'ny directeur na CENI iny manam-bola be tampoka vidy tomobile ohatra mividy bonbon iny ny anankiray fa membre ny CENI anankiray iny efa mandeha anankiray manao visitina trano fa vidina trano vidy tranona 2 milliards 700 millions zany rehetrarehetra zany nge misy ndrindrina raha manatsofina fianakaviana misy namana misy fa tsy zay no entina eto fa hoe zay ny zavatra enonay rehetrarehetra tao fa ny anay namay anay de hoe inona ny ao anatin'io pli io tsy fahamarinana ny ao anitanay ao anatiny io de ho tanterahan'ny CENI zay tsy vitanay fa mbola maro be izy ao zay mamenatra ny firenena tsy mendrika an'izany intsony ny firenena ohatrany ahoana raha ny endrika isehoan'le hetsika zay ho ataon'ny komity mpanohana amin'ny candidat larina fa 5 amin'ny sabotsy ho azo zao etsy-bahoaka io zany etsy-bahoaka io andena marina etsy-bahoaka io zay olona manao tatitra fampivatarana an'olona io koa mantsy tsy mety ny
tsika tsy hanotaka amin'ny fanoany sasany hoe tontony eo ny sain'ny olona fa hoe misy an'izao misy anitsy nefa tsy mahalala ninina akory ny olona ary ny problema ny any amin'ny faritra rehetra nge io koa zany mba tenenina foana foana matsy vozina resaka hoe faritra sy tsy faritra fa ny problema nge problema na information ny problema eto amintsika tsy problema na foky na fiaviana na hoe any amin'ny faritany zao tia andranona ny anankiray tsy tia rana fa resaka ny accessibilité amin'ny information ny problema ny olona am'izao fotoana zao ka ny tena raharaha de hoe marina fa tsy manana canal plus daholo nge ny olona rehetra koa tsy manana télévision na Facebook daholo ny olona rehetra ny ankizy ary ny tena manana andreny izahay olon-dehibe moa tsy de tena mahay andreny loatra fa amin'ny ankapobeny zany a dia io fotoana io ny fotoana ionana vahoaka ary manirika io ny olona hoe mba hampafantaro anao hoe inona marina leo anatin'le izy zany resahana teto za mantsy limité voafetra ihany ny fotoana eto anaty télévision fa amin'io zany a no ampafantarana mivoaka hoe tena zao marina le zavatra mitranga ao anatin'le izy a ka tsy hoe mandoto saim-bahoaka sanatry ny vavy anao na manely vaovao tsy marina fa tena misy zavatra marina ao anatin'io ary tezaina ny olona ho zatra sy aina am'izany fahamarinana zany a tena marina aloha zany zao de ny olona indray no mitaizantsika e mampimely raharaha ty sy mampalahelo hoe itsika zay mpitondra sy manana fahefana hitondra vahoaka leader d'opinion sy reny ny tokony ampiandrany hoe zao ny marina satria ny olona mieritreritra hitondra dia mieritreritra hoe hitaizany vahoaka andeha amin'ny fahamarinana de reny indray zao mampiandratsika hoe ataovy ny marina ampisehoanay ny marina de hoavy zany tsika hoavy ny vahoaka rehetra dia ampafantarina ny olona koa ny tena marina fa tsy isin'ny zavatra tsy mety ny anapiko an'izay ngamba de hoe tsy etsy mba ho tsy ny vahoaka tanina ry fotsiny no mitaky an'io tadiny fahamarinana fa tena reo olona avy any amin'ny faritra maro ho hitatsika reo hoenitsika eo amin'ny sabotsy io a hoe ahoana ny fomba nangalarana ny vatonareo mipetraka any ampania ahoana ny fomba nangalarana ny vatonareo tany andapa ahoana ny zavatra nitranga tany antalà ahoana ny zavatra nitranga tany analanjirofo ahoana ny zavatra nitranga teo atsinanana ahoana ny zavatra nitranga teto Tananarivo renivohitra ho ampafantarina an'izany daholo ny olona rehetra satria olo fotsiny no enina fa tena ary hoentinay ny porofo ho ampisehoanay a ny zavatra nitranga rehetra ary isy vavolombelona hitranga hitsangana eo amin'izany ramin'ny sabotsy zany midikan'izany zany de hoe ty zavatra ho atao ramin'ny latatra amin'ny sabotsy ty a zay etsonay ny rehetra na any faritany ianao na any faritra ianao na any amin'ny distrika commune na faraky ny ambanivohitra manakambary ianareo tongava mitady ny fahamarinana antsika eto fahamarinana ny dadavitsika fahamarinana no angatahtsika voaka ny HCC tato amin'ny CENI fa fantatritsika fa hoe nanahita ny tsy fahamarinana ry izy a de tsy afaka nanao ninina fa nijery fotsiny fa amin'ity ndray mitoraka ty ny feontsika rehetra no hoentitsika mitaky an'izay fahamarinana zay mitaky an'izay zavatra mendrika ny vahoaka malagasy am'izao tsika miteny zao tsy mendrika alatra intsontsika tsy mendrika kolikoly tamin'ity taona ty tamin'ny volana avrily tamin'ity taona ty a nisy nietsiky ny député 7 ady ty amin'ny kolikoly zay ny netombohana nandena ka taloha io zavatra io fa fahamarinana ndray mitoraka ty no ataotsika mitandriny marinitsika olona lany am-pahamarinana ny tokony hipetraka hitondra fa tsy olona lany amin'ny alatra mamarana ny ty fandaharana manokana ity no isika misy ve ny fanitanana zay entinareo efatra mianadamianaka indrindra miomanana amin'ny etsika ho amin'ny sabotsy manomboka amin'ny 10 ora maraina tsy efikany eny amin'ny kanjany telemefilme izy no anarana azy Andriamatoa Iandry Lenary sotatoko za zany manentana ho an'ny olona rehetra araky ny teny hoe mitaky ny fahamarinana sy ny fandresena no tanjona le izy moa zany tena zavatra tsy mbola misy teto an-tany ngambo ty zavatra iainantsika eto Madagasikara ty ngamba miavaka tsy misy miavaka zava-dehibe ty andro ray toa zato izy izy ny fomba fiteny tsy korotana ny alentsika eo fitaky ny marina no alentsika eo a dikan'izany a maneho ny hevitritsika tsika vahoaka tazomy ny zoanao oeto ny zoanao anjaka ao amin'ny fotoana io satria le zoanao ianao irery zay a manome zo ho an'izao firenena zao zay zany ny anoteniko hoe tongava fa zavatra tsara ho an'ny firenena ny fahatongavanao mbola misy manakambara
ny teny zavatra farany akamany dia hoe rassurena le olona zay nefa nandena efa misy mikarakara daholo mikasika ny autorisation sisisa tamin'ny androany a efa tafapetraka any préfecture ny autorisation fa mino a na dia mizanona zany raha ny préfet mihainao zao zavatra tenenina izao anisan'ny fidy ianao ary anisany ihany koa tompony andraikitra eto amin'ny firenena tompony andraikitra filaminana ampio ireo vahoaka rehetra reo arovy amin'izay resaka mety eritreritry ny sasany anakorotana sanatriny vava mino aho fa ny olona rehetra lipa marinana tsisy olona ikorotana zany tsisy anao zavatra ratsy eo fa ny olona matahotra zay matahotra ny zavatra nataony no mety anana eritreritra amin'izany fa zay rehetra dia efa samin'ny nanao ny fifandaminana rehetra dia efa ny commission rehetrarehetra araka ny teneny Fanirisoa teo efa mitsangana daholo mikasika ny fiarovana ny olona ny fananan'ny olona ary dridradrindra moa tsika zany mbola ao anatin'ny fety ihany mety ilana tsiny aminareo mpivarotra raha ohatra ka mety misy fanelingelenana kely vita amin'ny alohan'ny atongavan'ny olona rehetra zay ho avy eo mety afaka mivarotra kely nareo fa avy eo nareo miverina afaka miverina mivarotra eo ihany rehefa vita ny fihetsiketsena ary mino izay fa ianareo dia anisany anatevin-darana ho amin'ny olona rehetra eo satria ianareo koa anisan'le mifidy ary mitady mikatsaka ny tsaratsara kokoa Madagasikara mino fa iray feo aminay rehetra zay ho avy eo ianareo tsy misy eritreritra animba zavatra na anakorotana tena alavirinay lavitra tena impito mandevitr'olona zany resaka fikorotanana zany filaminana no tadiavina ary fahamarinana no tadiavina zay no zavatra lazaina ny comité de vigilance eo fa mandamina ny zavatra rehetrarehetra izy koa zany ao anatin'izay atokisanay amin'ny zavatra atao rehetrarehetra indrindra fa ao anatin'ny samaritana fikambana samaritana zay ahitana mpitondra fivavahana ahitana karazan'olona tompony andraikitra manany maizy azy eto amin'ity firenena ity fa tsy kitotoan'olona akory ka sanatria hoe resaka andeha hiady no atao ohatsy zay mihitsy samatana raha teo moa anaty baiboly efa olona tsara fanahy manampy olona manampy fa tsy manimba olona manasitrana fa tsy mandratra tsy mandroba ia izay no namarana nyity fandarana manokana tamin'ity fotoana ity manome fotoananao izahay ho an'ny rapitso indray isorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany isorana ihany koa ianareo efatra amin'ny mianada mianaka nanaiky ny vahinda to anatin'izao fandarana izao dia manome fotoananao izahay rapitso toy izao eto amin'reto onjam-peo miaraka mampita ireto